Raba tompoko lasy tompoko vavy de mbola akafaliana hatrany indray ary no alorananao ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro ho an'ny alakamisy ny zoma ary ny sabotsy ho avy izao ny anomboantsika azy moa dia ny an'Andramasina ao amin'ny lakandran'ny Mozambika dia dépression tropicale moa zany no stade misy an'ny tangolondraona zay tahantsika ao amin'ny lakandran'ny Mozambika raha hoan'ny anio izay ny nisy an'ny foibeny dia tany amin'ny 320 kilometatra avaratra andrefan'ny Morombe raha ho tamin'izay folo ora maraina izay ndrivotra miaraka aminy ma dépression tropicale azy dia 520 kilometatra isan'ora ny tafiditra efa mahatratra hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Raha mikasika ny hoe makaiza ny lalany kosa indray dia araky ny hitantsika amin'ny sary dia amin'ny ankapobeny aloha de mianatsimo hatrany izay rivodoza izay. Raha mikasika ny fiatraikany amin'ny lafiny rivotra kosa indray ary dia somary mbola mafy hatrany zany ny rivotra anatin'izay roa andro izay raha hoan'iny morotsiraka andrefa nosy iny zany hoe anelanelan'ny Besalampy sy Morombe izay. Raha mififandraisan'izay kosa amin'ny andrafitra ny metotoetry ny andro ary dia vokatry ny fisiny any moa zany de mbola mahazo vahana ny rivotra avy aty avaratra andrefa nanany hoe ny talio andrafitra ny metotoetry ny andro amin'ny ankapobeny manerana ny nosy. Ujerentsika amin'ny atsipirina ary zay toetry ny andro izay ho andrapitso maraina aloha dia androndraona ny amin'iny ampovoatany iny aty amin'ny morotsiraky ny Sava sy analanjirofo kosa no somary mandrandraona mety arahana tandrifondraona indraindray isorana tandrifondraona manodidina an'iny Nosbe sy Sambrano iny omaina kosa any amin'ny faritra 6 ny tolakandro raha hoan'izay rapitso zay ihany ary de ahitana orana tandrifondraona mety arahankotroka avokoa ny faritra maro manerana nosy mety ny alina zany aty amin'iny faritra ampovoatany iny fa de omaina kosa ny ilany andrefana zany hoe manamorona ny morotsiraka ho an'ny melaky sy Menabe ary ny tapany avaratry ny atsimo andrefana iny torak' izany ihany koa aty amin'iny Taolaniaro sy ny tapany atsimon'ny Androia iny. Raha mikasika ny vina maripana ho an'ny rapitso ary de manodididina ny 520 ka hatramin'ny 720 zay nahitana fiakarankely aty amin'ny faritra ampovoatany ny ambony indrindra. Ny ambany indrindra kosa dia 920 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka Atsinanana manodidina ny 130 ka hatramin'ny 330 izay maripana izay raha toka manodidina ny 330 sy 730 eo ny morotsiraka andrefan'ny nosy any amin'iny Morondava zany ny ambony indrindra sy amin'ny manodidina ny Nosbe iny. Raha ny fizotran'izay toetrandro zay ihany ary ho an'ny zoma manokana de ny tolakandro moa zany no tena iseho zay ora tandrifondraona mety arahankotroka zay ho an'ny ampovoatany manontolo iny maina mandraondraona amin'ny ankapobeny ny morotsiraka Atsinanan'ny Nosy torak' izany koa aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny Nosy teriny avaratra koa de tratran'izay orana izay. Ny vina maripana ho an'ny zoma de manodididina ny 520 ka hatramin'ny 720 hatrany aloha ny aty amin'ny ampovoatany raha toka 30 ka hatramin'ny 330 ny aty morotsiraka Atsinanan'ny Nosy mahatratra hatramin'ny 530 kosa amin'iny faritra Menabe iny raha ho an'izay andron'ny zoma izay. Ny marana anazy kosa indray ary de nitoetry ny andro ho an'ny sabotsy mbola mitoetratrany ny ora mbaratra ny tolakandro ho an'ny faritra maro manerana ny nosy akoatran'ny aty amin'iny morotsiraka ny Melaky sy Menabe ary ny atsimo andrefana iny. Ny maripana kosa raha ho an'izay sabotsy izay de manodididina ny 920 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny faritra ampovoatany raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 330 ny morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 30 ka hatramin'ny raika amin'ny 30 kosa zay somary natana fidinankely ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa nefa dia any amin'iny faritra andro iny mety hatratratra amin'ny 30 degré Celsius. De makasitraka anao indray nanaraka zay hatramin'ny farany manasanao ary ho amin'ny manaraka indray elo matompo.